Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valimiarabantsika ry avako malala tratrity alakamisy fa eniny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny bokin'ny salamo fa efapolo. Salamo fa efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ny andry dia ny andry an'i Jehovah ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandreny fitarainako. Dia nampiakatra ahy avy tao amin'ny lavaka fandringanany eny tamin'ny fotaka mandrevo ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Ary nisy firam-baovao teo am-bavako izy dia fiderana Andriamanitsika. Maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehovah. Sambatra izay olona manao an'i Jehovah tokony ka tsy mivily ho namany mpiavonavina na nivadika ho amin'ny lainga. No hamaroanao ny fahagaganao sy ny hevitrao izay nataonao anay Jehovah Andriamanitra, tsy misy azo ampitahina aminao. Raha tiako ambara sy ho lazaina ireny dia indro malotra izy ka tsy tambo isaina. Ny fanatitra alatradà sy ny fanatitra ho anina tsy mba sitrakao. Ny sofoka nataonao malady, ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra nonota tsy mba nilainao. Dia hoy izao, ity aho tonga ao amin'ny ronam-boky no nanoratana. Ny hanao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalanao no ato anatiko. Efa nilaza teny mafaliny amin'ny fahamarinana teo amin'ny fiangonana lehibe aho. Indro ny molotro tsy mba nakomboko, Jehovah ianao ny mahalala. Ny fahamarinanao tsy mba nafeniko tato am-poko. Ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako. Tsy nanafina ny famindramponao sy ny fahamarinanao tamin'ny fiangonanao lehibe aho. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Salamo nataon'i Davida ity salamo eto ampelantanantsika ity. Saingy salamo matetika nakana andinin-tsoatra masina momba an'i Jesoa aty amin'ny testamenta vaovao. Samy betsaka ny andinin-tsoatra masina tamin'ity salamo ity nampiasaina tany amin'ny filazan-tsaramasina araka ny Matteo 7:20, Luka 4:2, ao koa ny Andriatotsika hoe ny Jaona 4:7-13, Romanina 7:22, Hebreo 4:1-5. Betsaka ireo andinin-tsoatra masina izay nalaina avy tamin'ity salamo ity nampiasain'ny testamenta vaovao. Saingy nampiasain'ny testamenta vaovao ho manondro an'i Jesoa. Ity ny andininy fahasivy na andehantsika hoe manomboka eo amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo dia tena manondro an'i Kristy mihitsy ity salamo ity. Saingy dia itsika ny andininy anankiray no resahantsika satria lava ilay andininy ary mendrika ny fakafakaina manontolo. Saingy ny fotoana moa voafetra eto anivon'ny mofinaina dia andehantsika ny ampahany amin'ny andininy faharoa, tapany faharoa na fahatelo, ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Teo ny vatolampy dia miverimberina ao amin'ny soratra masina ny testamenta taloha. Vatolampy izay 450 no miverina ao amin'ny testamenta taloha. Teo ny vatolampy moa dia natao hoe sela izay miverina 450, fa ao amin'ny salamo izy asa maromaro ihany. Salamo 8:1-7, 2:30-7, 2:70-7, 2:70-7, 2:70-7, be dia be ny teny hoe vatolampy ao amin'ny salamo. Ny testamenta vaovao marina ihany koa fa miresaka ny hoe vatolampy. Amin'ny teny Hebreo moa natao hoe sela izy, fa aty amin'ny testamenta vaovao izy dia misy anankiroa nataony hoe vatona vatolampy. Ny anankiray dia nataony hoe ohatra ny teny amin'ny Petera izy nazahoana ny teny hoe Petera, Petros na Petra izay midika hoe vatolampy. Fa misy koa ny litos mazava azoana ny teny litos izay vato fanorena trano.
miteny hoe lithos de le vato namboariny efa namboarin'ny olona, nitefen'ny olona ny lithos de zavatra tsara. Fa ny vatolampy ary miteny hoe petros na petra de mety tsara mety ho ratsy, mety ho lay vatolampy iorenana tsara iny, fa mety ho vato le vato mampianjera koa mety bolongam-bato anatotana olona koa mety ho petra na petros. Fa aty amin'ny testamenta taloha izy dia atokana ihany ny voambolana ampiasaina. Testamenta vao zany misy anankiroa ny voambolana ampiasaina, na petras na petros na lazao teny hoe Pierre, Petera, na ohatra ka amin'ny teny anglisy de mety hoe Rocky, raha ohatra ka zay azo ilazana azy. Fa satria teny hoe roche, mety hoe Rocky ohatra raha ohatra ka teny hoe raha ohatra zany ka Petera de mitovy ihany teny hoe Rocky. Fa raha ohatra ka miverina amin'ny testamenta taloha isika, zay tenenin'i Davida eto manao hoe andininy faharoa manao hoe nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy, nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy. Lay vatolampy hotsika teo hoe zay natao hoe sela dia milaza ny tena heviny voalohany dia fiatonana fitsaharana, pause, zany hoe milaza fiatona kely na fitsaharana mihitsy. Raha ohatra ka mijery tsika ny atao vanim-potoana ny antikité dia mizara roa tsara teto atsika hoe ny loha sy ny tongotra. Ny loha dia nataon'ny antikité ho fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny loha zany de lay fifandraisana amin'Andriamanitra, lay mbanjina ny tontolon'Andriamanitra. Zay mahatonga ny hoe ny loha dia maneho fahefana. Ny loha zay itoeran'ny fahefana, itoeran'ny voninahitra ny loha. Ny tongotra kosa dia ilay mampifandray ny olona amin'ny tany, rakalao ny teny hebreo. Izay ny loha kosa zay tenenina hoe roche na kefale ty amin'ny teny kefaleo ny teny grika, roche ny teny hebreo. Izay lay mampifandray ny olona amin'Andriamanitra raha ohatra ka aty amin'ny antikité. Tsy ny baiboly loatra fa atao hoe ny tontolon'ny antikité mihitsy ny hoe ny loha dia lay mbanjina, lay any ambony, lay itoeran'ny voninahitra. Ny tongotra kosa de lay mampijoro. Tsy misaraka mihitsy reo amin'ny olombelona, ny loha sy ny tongotra tsy misaraka. Eto zany dia hoy Davida eto manao hoe mametraka na mampijoro, mampitoetra ny tongotro eo ambony vatolampy Jehova. Zany hoe lay tongotro lay fifandraisako amin'ny tany iny, lay fifandraisako amin'izao tontolo zao iny dia ampitoerin'Andriamanitra eo ambony vatolampy. Dia inona moa lay vatolampy? Lay voalohany de lay fitsaharana. Ny loha tsika to de milaza lay fifandraisana amin'Andriamanitra. Zay nge mahatonga aty amin'izao ny tonga telo ambin'ny folo Jesoa raha nanasa ny tongotry ny mpianatra. Dia nizakazaka Petera ny teny avy koa mba sasao ny lohako. De hoy Jesoa manao hoe anka tsy ny loha nge tsy mila sasany, ny loha efa madio. Zany hoe fifandraisanao amin'Andriamanitra nge enao nge manam-pinoana, enao efa nanao fanekem-pinoana, enao efa madio enao. Fa ny maloto de zao ny tongotrao, ny fifandraisanao amin'ny namanao, ny fifandraisanao amin'ny mpiarabelona aminao, ny fifandraisanao amin'izao tontolo zao, io mila diovina io mila amboarina io mila tefena io. Zay ny dikany hoe nanasa ny tongotry Petera, nanasa ny tongotry ny mpianatra Jesoa. Dia ito ary dia hoy zany hoy Jesoa, hoy Davida manao hoe mampitoetra mafy ny tongotro, mampitoetra ny tongotro ambony vatolampy izy. Lay sary de zao hoe lay tongotra dia maneho ny fiainantsika isan'andro, fiainantsika feno tebiteby, fiainantsika zay feno tahotra, ambarany ery ambony ery hoe ao anaty fotaka lavaka fandringanana, fotaka mandrevo. Zay lay tongotra, zay lay fiainantsika eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ny fifandraisantsika amin'izao tontolo zao zany de zao lay zao tontolo zao te handavo atsika, te hampenjera atsika, te handetika ny fiainantsika. Lay tongotra zany lay maha isika atsika io, lay fifandraisantsika manadidina atsika, lay fivelomantsika, lay asantsika andavanandro. Zay dia tadiavin'izao tontolo zao, aletika tavin'izao tontolo zao, ho pitehina,
ary de manjary mitotototo ato sy aroa isika, tsy misy fiadanana ny asantsika manjary, lay asa manjary asa tsy mampisy fiadanana, lay asa manjary tsy mampisy fifaliana, lay fiainana am'lay eto ambonin'ny tany mihitsy manjary fiainana feno tebiteby, fiainana feno fotaka fandringanana, atsapana fakalan'ny olona, atsapana indraindray aza ataontsika hoe ambanin'ny olona na humilien'ny olona indraindray, zay le hoe na tao anaty fotaka mandrevo ny tongotro, ao anaty fotaka mandrevo lay asako, lay fikasako, lay mahazaha, lay fahafantaran'ny olona dia injay fa ao anaty fotaka mandrevo. Dia hoy anefa Davida eto manao hoe tsy naveran'Andriamanitra tam'izany fa napetrany teo ambony vatolampy, zany hoe nomeny fitsarana. Itsika teo ny vatolampy, ny hevitry ny teny voalohany sy ala dia fiatoana kely, fitsarana, mitombona tsara. Dia hoy zany dikan'io teny io zany de zao manao hoe Andriamanitra no mampisy fahatoniana ho aho. Toy ny mpanjenjena ety am'ty zao tontolo zao ty raha tsy eo Andriamanitra. Zay afaka ny dikan'izany. Raha miteny Davida eto mitodika amitsika manao hoe Andriamanitra ny vatolampy famonjenantsika ohatra Salamo 8:12 dia na mametraka ny tongotritsika eo ambonin'ny vatolampy izy de zao manamarina ny tenin'ny Jesosy manao hoe ianareo zay miasa fatratra sy mavesatra entana, avy ianareo manatona fa omeko fitsarana, omeko fahatoniana. De afaka malala ty zao tontolo zao ty de zao tontolo zao mampiazakazaka atsika. Raha misy manamarika ny taonjato iainantsika, ny taonjato fa iraika amby roapolo de zao taonjato mampiazakazaka atsika, taonjato ahatsapatsika hoe miafoy ny fotoana, taonjato ahatsapatsika manao hoe to vetivety kely ny fotoana ary to tsy ahavitanana inona na inona akory, arakaraky ny ananatsika fitaovana manafaingana ny asa, na io ny solosaina, na io ny fiarakodia, na io moto, na lay fangaram-pandeha ny fiaramanidina, na lay fangaram-pandeha milina isan-karazany ampiasaitsika, ny to vao mainka ahatsapatsika hoe foy kely izany, to tsy mahavita na inona na inona, ary de toy ny mampirimorimo sy mampiazakazaka atsika am'izay tena tsy fantatsika akory ary. Miainga ao an-trano miridana mizakazaka ho any am'izay mety ho ale, any am-pandehanana indray miridana mizakazaka maika hody any an-trano, to tsy fantatra hoe ahoana moa zany, to entin'le fiainana mirimorimo aty sy mizakazaka tsy aroa fotsiny any, ary dia raha tsy manana finoana de tonga am'le tenin'ny tompo manao hoe akofa helin'ny rivotra. Raha toka tsy miorina eo am'ilay vatolampy, raha ohatra ka tsy miorina eo am'ilay fitsaran'i Kristy de ho marina mihitsy le hoe akofa helin'ny rivotra. Iezakazaka aty, iezakazaka aroa, miainga ao an-trano, iezakazaka ho any an-tsena sa iezakazaka ho any am-piasana sa iezakazaka ho aiza, avy any an-tsena na avy any am-piasana, iezakazaka ndray hody, ary dia raha vao tsy misy heviny zany, mampisy heviny an'izany azakazaka zany de ny finoana, mampisy heviny an'izany azakazaka zany de lay vatolampy izay iorena ny finoantsika de manjary lasa toy ny akofa helin'ny rivotra. Miasa foana saingy miasa anao inona moa ny fiafaran'ny asantsika raha tsy eo lay vatolampy. Ny testamenta vaovao de manondro mihitsy hoe Jesosy io vatolampy io, ao amin'ny Jesosy no isin'lay fitsarana, ao amin'ny Jesosy ny iorenan'lay azakazakitsika, ka raha vao tsy eo Jesosy de zao toy ny akofa helin'ny rivotra, akofa ihany, tazany irenan'ny ery, ahelin'ny rivotra, zany hoe tsisy heviny. Refako ny faharoa miteny hoe vatolampy kio, ny Salamo na ny Zoatra Masina ny teny hoe Salamo, ny teny hoe Sela koa de zao mampatsiaro antsika lay any amin'ny Exodosy 20:10. Lay ny vatolampy de zao milaza koa mampatsiaro antsika lay vatolampy nanome rano velona. Ary mandrakariva Davida moa de isan'ny mampatsiaro ny dita any an'efitra, de Davida mampatsiaro an'iny lay vatolampy zay toy ny efitra tany an'efitra nefa dia io eny nisy vatolampy izay miboiboika rano, mampatsiaro antsika any Jesosy. Paoly de manazava mihitsy manao hoe Jesosy io vatolampy io. Raha miteny zany Davida eto manao hoe nampitoetra ny tompoko teo amin'ny vatolampy izy de zao ineny fa fiainatsika nanjenjena tany an'efitra iny, le fiainatsika makina mangetaheta de zao
io eny fanampitoerin'ny tompo eo ambonin'ilay vatolampy de tsy inona tsy akory Jesoa hoy ny testamenta vaovao. Lasa misy fiainana, lasa misy fahafenona zay le hoe mampitoetra ny tongotra eo ambony vatolampy izy. Zany hoe tsy manana zavatra mahaory aho, tsy manana zavatra zay tsy ampy eo amin'ny fiainako satria manana an Jesoa. Hoe afaka ity salamo ity zany dia tena salamo mampiorina ny finoantsika mihitsy. Mampiorina ny finoantsika mahatsiaro hoe ao amin'Andriamanitra toy ny ety anefitra ny fiainana zanak'olombelona. Zay nge mahatonga an Jesoa rehefa nanomboka ny asa de nentina tany anefitra nalaim-panahy toy ny sary ny fiainantsika olombelona. Matoa Jaona mpanao batisa nakany anefitra, matoa Elia tany anefitra, de zao sary ny fiainan'ny mpino mihitsy io. Sary ny fiainan'ny fiangonana koa aza, sary ny fiainantsika, tsy hoe satria misy zavatra zay rehetra mety eo ilaintsika eto ambonin'ny tany amin'ny lafiny materiel, de tsy hoe tsy efitra akory fa la efitra eto de zao le hoe tsy mahafa-po anao zay rehetra misy eo. Tsy misy zay rehetra zay tena fahafenona ilainao. Tsy midika akory zany hoe io misy mitobaka eto amin'izao tontolo zao ny zavatra ilaina na sakafo na fitafiana na fitaovana io de tsy midika hoe efitra fa tena tsapanao mihitsy hoe tena ty anefitra ihany. Miady rery, mangina irery, mitolona irery, mitomany rery, betsaka ny zavatra eo anoloana saingy tsy mampisy fahafa-po ary mety misy sakafo mihitsy ary fa tsy te hihinana. Mety misy zavatra toy ny any anefitra tahaka ny Davida na tahaka ny Mosesy tany anefitra. Mety sary ny fiainantsika mihitsy am'izao toanjato zao ny hoe any anefitra sika. Any anefitra amin'ny lafiny hoe hotsika teo hoe mitolona irery, miady rery, mangetaeta, misy zavatra tadiavina fa tsy mety hita, misy zavatra irina fa tsy mety tonga, misy zavatra andrasana fa tsy mahafa-po zay tonga rehetra toy ny hefitra. Saingy izao i Davida amin'ity salamo ity, ny tompo no mamaly zany etaetantsika zany. Izy lay vatolampy any anefitra. Izy lay tsy miafina io le vatolampy any anefitra hitanao. Jesoa zany de zao ao anatin'ny efitra iainantsika io izy. Raha miteny Davida hoe mampitoetra am'lay vatolampy izy de zao Jesoa zany ao anatin'ny efitra lalovantsika io. Io zavatsarotra lalovanao io eo Jesoa. Hazany am'le efitra ny maso, lay zavatsarotra ny maso, lay faniriana tsy azo, lay zavatra mety ho ilaina nefa tsy mahafa-po, aza any ny maso. Fa ao am'lay vatolampy de Jesoa. Mametra zany fanontaniana manao hoe aiza ianao Jesoa? Eo aminao ve aho? Fa rehefa eo am' Jesoa ianao de zao na inona efitra lalovanao, na inona efitra lalovanao tsy angetaeta ianao. Ary marina aminao ny tenin'ny salamo 120 manao hoe nanositra diloilo ny lohako izy, nitondra eo amoron-drano fialan-tsasatra izy, nikapoakako feno dia feno. Ravako malala ity salamo Davida diny fa faharoa ity zany de manome toky anao fa mety mandalo hevitra ianao, mety mandalo zavatsarotra ianao fa zao mahatoky fa mampitoetra anao eo amin'ny vatolampin'ny fiainam-pifaliana Andriamanitra de Jesoa. Mitoetra eo am' Jesoa ny fiainanao. Fa ny fahatelo rehefa miteny koa rehefa miteny koa nefa Zotra Masina manao hoe vatolampy dia izao milaza koa io ny hevitra fahatelo teny hoe vatolampy dia milaza zavatra maro-toerana kanefa avo, manondrotra zany, tsy hoe milaza zavatra maro-toerana ihany hoe eo ambony vatolampy maro-toerana tsy mihotsina, tsy tahaka ny eo ambony fotaka mandrevo ka iletika, fa milaza zavatra maro-toerana saingy tsy maro-toerana ambany fa maro-toerana ambony koa nefa zavatra maro-toerana mitoetra tsara nefa avo tazan-davitra. Ary izay ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe ilay tongotro, lay fiainako eto ambonin'ny tany, lay fifandraisako amin'ny mpiarabelona amiko, lay fivelomako, lay asako, lay fianarako, lay fianakaviako, izasy lay andavanandroko ny teny hoe tongotra, izasy lay andavanandroko, izalay olombelona sy ny asako, izay de zao ataon'Andriamanitra mitoetra tsara.
de mandeha mosesy mivavaka amin'ny salama fahatraika amin'ny 50 de nanao an'izao teny zao hoe Andriamanitro na Jehova ampitoery hoe ny asan'ny tananay, ampitoery aminay ny asan'ny tananay. Le vavaka mosesy io de manao hoe aza velana ho rava ny asanay, ataovy maro toerana, ataovy mahavokatra, ataovy hoy nareo miteny frantsay stable ny fiainanay. Ary de zay mihitsy io stabilité zay io teresahan'i Davidy hoe fiainana maro toerana, ary tsy hoe stabilité na fiainana maro toerana amin'ny toerana iva fa maro toerana amin'ny toerana avo, le fiainana isan'andro. Revako malala engany ho tsapanao fa fantatr'Andriamanitra ny tebiteby, fantatr'Andriamanitra lay lavaka fandringanana mety te hanimba ny fiainantsika. Hitan'Andriamanitra lay tenen'i Davidy hoe fotaka mandrevo, hitan'Andriamanitra lay etraketraky ny ratsy, hitan'Andriamanitra lay fahoriana sy lay tebitebitsika. Aiza ny vahaolana? Eo foana le vatolampy, efa eo Jesosy. Hoy ny filazan'ny tompo manao hoe io lay vatolavo ny mpanao trano, io fefa tonga fehizoro. De avako engany ho tsapanao fa lay fehizoro tsara indrindra de Jesosy. Ary io lay vonina hanondrotra ny fiainanao, io lay vonina ampahery anao ary tsy aiza tsy akory fa eo ankilanao mandrakariva izy. Ary na inona mafy ny zavatra lalovanao de matoki fa ampitoetra anao, tsy anana ia Jesosy. Ampetrao aminy ara ny fiainanao fa izy le vatolampy azo antoka indrindra. Ivavaksika mpo misoranao zay noho ny amin'ny soatra masina zay manome toky anay fa ny tongotray, ny fiainanay dia miorina tsara ao aminao Jesosy. Efa nodiovinao, nosasanao ny tongotray ary mitoetra ao aminao Jesosy. Ny fiainanay dia lasa fiainana eo ambany fahasoavana, tsy nietraketraky zao tontolo zao na ny fandrik'ilay ratsy izay misary fotaka mandrevo. Tsy zany ny tompony teny farany eo amin'ny fiainanay fa lay vatolampy tehinao Jesosy. Saotra tompo fa efa nanafaka anay tao anatin'ny fotaka mandrevo ny faharatsiana ianao ka mahatonga anay mitoetra tsy manana ia ao aminao Jesosy. Da io ary ny tontolo andronay ihany io Jesosy, ho tontolo andro feno fifaliana, ho tontolo andro ahatsapanay fa Andriamanitra manondrotra anay, manadio anay, manome anay fitsarana sy fiadanana ary fahatonina ianao. Izao tontolo zao mandrava ny fiadanam-ponay, te handrava ny fifalianay. Saingy ianao Andriamanitra kosa ao amin'i Jesosy mampitoetra anay, tsy ananay ia. Ta io ny tontolo andronay, ta io ny asanay, ta io ny tokantranonay, ta io ny fikelezanay nanay Jesosy hoe mba ny fahasoavana. De ta io koa tompony tanindrazanay, ta io ny fiangonanay, ta io ny fianakavianay, hitoetra mandrakariva tsy manana ia eo ilay vatolampy te enao Jesosy. Loatra tompo. Amen.